zao mirapantsika rehetrarehetra aloha amin'izao maraina ny asabotsy zao navoaka komaly ariva ny résultat ny élection mairie tana izay natao tamin'ny décembre lasa teo taraky amin'ny 10 décembre lasa teo zao teneniko anareo io résultat io no any amin'ny mpamatsy vola rehetra Union Européenne, ambassade de France, ambassade américaine, ambassade en Allemagne, ambassade du Japon, ny namatsy vola ny seni io ny résultat voray ihany satria nahoana manana ny PV rehetrarehetra zareo, manana double ny PV rehetrarehetra zareo, manana ihany koa zareo ny mpijery mpikirakira ny observateurs électoraux ary ny PV to pelatanan'ny candidat rehetra ihany koa misy candidat anankifito eo sourtsika zany ary lala dia manome an'io izay milaza hoe tsy io ny valiny dia avoay ary contraire satria eto aloha zany dia tsy misy hoe torapotsy misy hoe satria zay ny tiako na hoe zay ny tianao na hoe ho lavina fotsiny hoe tsisy an'izany fa zao ny résultatiny avoay fotsiny PV zay rehetra milaza fa tsy io izy avoay ary ny contraire an'io satria ny QG tima dia io ny valina voakany anazy 42, quelque chose ny miandriny any amin'ny Tahina, Gaskara, Razanamasy, Monjaroindefo, Dadafara, tsika tsakany any amin'ny Arlala, afaka omeny koa ny Arlala raha ohatra izy ka manana ny ao amin'ny seni dia alefaso ny confrontation dia hitatsika eo zany hoe tsy io no valy mivoakany fa io ny valy mpifidianana farany 42,21 ny tojo 30 firy izy teo zany hoe tsy lany Arlala ary ny zavatra misy dia zao tsy masa mandany io ny seni satria raha ohatra ka isaina raha ny logiciel ao amin'ny seni no jerena ka averina hoe recomptena contradictoirement zany hoe atrehan'ny rehetrarehetra averina scanen'ny logiciel ny PV any seni rehetra dia io no mivoaka eo ka zay zany zao dia mangataka hoe zay ny atao rehefa tsy hanao an'izay dia io ny valiny dia isika rehetrarehetra zay ny fidy isika ozy izy satria za mety hoe manana solotena ny fidy tany 100,000 personnes 106,000 personnes nareo 106,000 personnes aroviny vatonareo satria nareo 106,000 personnes 106,643 personnes dia navadika natao lasa vatony Arlala karaha manana an'izany 106,000 personnes zany itojo dia mijorotsika mianakavy hiaro ny vatontsika fa tsy vitany hoe zay nandefa ny fidy zay tsy vita maramila ny ady amin'izany olona 106,000 personnes zany tsy vitan'izany sady nareo miaramila reo raha nisy mifidy tojo nisy mifidy nisy tamin'ireo le olona mety hoe nitaterina avy any ngareny faly daholy misy mpianatra nitaterina avy any ngareny faly daholy mety tojo ny nalefa ny tao fa tsy Arlala tant pis pour eux fa ny fantatritsika dia io ny valy marina na efa natao ny halatra rehetrarehetra na efa natao ny ordonnance fosika ozy izy satria nahoana ny ordonnance tompoko ara-dalàna rehefa ny tompony izay tsy voasoratra anaty liste électorale no mangataka isoratra anatin'izany liste électorale zany par voie d'ordonnance fa raha ohatra kosa ka olona tsy mi-existe zany hoe AFF misy zany hoe Rakoto je sais pas quoi zanaky Rakoto misy hoe Colette je sais pas quoi zanaky Colette raha olona tsy mi-existe mangataka ordonnance dia tsara dalàna zany ordonnance zany izay nefa ny zavatra nisy tao nisy ordonnance izay enao no mangataka azy satria enao mahatsapa hoe iza feno taona tsy verso tsy nifindra trano tokony isoratra eto amin'ity fokontany ity dia mangataka ho soratanao dia mamoaka ny fitsarana tsy ny ordonnance rehetra akory
no tsy ara-dalàna. Azafadibadika le resaka, tsy any zao ny débat, fa ny débat zao de io ny résultat tena marina 42,21 nandresy tojo. Ka rehefa tsy tojo mandresy de tsy manaiky an'izany ny olona izay nifidy azy 106,643 personnes. Ankoatran'izay ireo candidat rehetra averiko ihany za manko tia mamerimberina. Averiko ihany ireo candidat rehetra izay manana PV any ampelantanany any ka mandala ny fahamarinana ka tsy natao fitaovana fotsiny hoe mba ho candidat manapariparitaka vato raha ohatra nareo ka mbola tianareo tanindrazanareo, mbola tianareo Antananarivo, mbola tianareo Madagasikara, avoainy PV anareo de ataovy eo amin'ny 13 mai fanisana anazy de ho hitantsika eo atao confrontation PV. Alefaso ahitantsika an'izany hoe tsy nivoaka eo. Ho anareo compte fake milaza hoe tsy izy io, avoay le PV, avoay fotsiny le PV. Tsotra nge zany, rehefa misy PV contraire an'io any aminareo ka original de mangina daholo izahay. Fa raha ohatra kosa ka hoe tsy izay no mivoaka avy any amin'ny PV de tonga de rokalika miaraka amin'ny Andry Rajoelina, tonga de rokalika miaraka amin'ny Totamboka ho Andry Rajoelina. Mazava ve zay? Raha mbola tsy mazava zay, avoay fotsiny PV. Zany zao ny ilainay, avoay PV. Rehefa tsy hamoaka PV de itojo ny lany. De rehefa tojo ny lany de ataontsika ohatran'le teny Ambotsirohatra, atsika io mairie io. Atsika io Ambotsirohatra io izy Andry Rajoelina de alaitsika ny Ambotsirohatra. Any itojo ny lany de alaitsika io lapan'ny tanàna io. Satria izy ny lany de anomerana ny lapan'ny tanàna de ao izy zany miditra. Zay no izy, rehefa tsy zay de avoay fotsiny PV. Zay no teneniko aminareo androany maraina fa zay mbola maika rehefa sabotsy ohatr'izao. Miandry PV.